La 4G Batelma vous présente Nivava. Chez Batimax, nous disposons de larges gammes d'outils mécaniques et divers matériels et équipements selon vos besoins. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Aro, miaina sy miaro, mandry ivoniny vato. Manolotra ho anao ny vaovao. Luxor, le plaisir du confort. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Atomboka amin'ity taona ity ny fanorenana fotodrafitrasa lehibe gymnase couvert ho an'ny vahoaka ny Toliara. Lahara-pahamehana ho ny filoham-pirenena ny fanatsarana ny tanàna indrindra ny fametrahana fotodrafitrasa maro samihafa. Nambaran'ny filoha ihany koa fa tsy ho averina izany ny fividianana araky ny fitakian'ny mpanohitra. Miantoka ny fidiram-bolan'ny commune ny etratany maro samihafa. Tsy misy afa-tsy 300 anefa izany raha nambaran'ny tale jeneraly etra Androany. Araka izany, ilaina ny fanatsarana ny fampidiram-bolan'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ka nisy ny fampifanana atao anatin'ny 2 andro. Amafisina trany ny ezaka anatsarana ny sehatra ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Izay no nisongadina nandritry ny fivorian'ny tompona andraikitra ambony eo anivon'ny zandarmerie-pirenena Androany. Maro ihany koa ny teboka tokony hojerena manokana ho ny pré-ministre lehiben'ny gouvernemanta. Zazavavy kely manodidina ny 2 volana no nisy nanara nanoloana ny commissaire de police Mahamasina boriboritany fadimy alina. Mbola tsy hita eto nanara irety zaza ity ka ireo mponina manodidina no andray an-tanana amin'ny fikarakarana azy. Maresaka iraisam-pirenena mitohy hatrany ny fiparitany coronavirus ary mitombo ihany koa nisan'ireo namony eny. Nahitana tranga coronavirus indray ao Bulgarie, Bangladesh, Moldavie sy Paraguay. Olona iray kosa no namony eny any Egypte. Nandetin'ireo avetrany. Finaritra tompoko kilasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika aminasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao atomboka amin'ity taona ity ny fanorenana ny gymnase couvert lehibe ho an'ny vahoaka ny Toliara. Lahara-pahamehana ho ny filohan'ny fanatsarana ny tanàna indrindra ny fametrahana fotodrafitrasa maro samihafa. Nambarany ihany koa fa tsy ho averina izany ny fividianana araky ny fitakiana ireo mpanohitra. Fanandiny Henri Florio. Ankoatra ny fankalazana ny andro ny 20 Martsa, niona sy nitava tamin'ny vahoaka ny Toliara ihany koa ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Rajoelina Andry teo anoloan'ny cité des postes ao Toliara. Ho fanomezana lanja ny tanora indrindra fa mifampiroborobona ny fanatanjahantena. Nambaran'ny filoha ihany koa fa atomboka amin'ity taona ity ny fanangana ny gymnase lehibe any an-toerana. Hatramizay adiny foana ity Toliara ity. Eto amin'ny teny aminareo rehefa nanendro ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena olona va tia Toliara, zanak Toliara, dia ny fanaminay mirala dia zao. Andao ataontsika eto Toliara. Niasa rehetrarehetra tsy natao teto hatramin'izay. Ka noho izany dia omena palais des sports tsara dia tsara sy raitra ny vahoaka sy ny tanora amin'ny Toliara ho atomboka amin'ity taona ity izany tompolatovavy. Empampampanjona noho ilay ny vahoaka malagasy ankety. Reo mansy dia mitsikera foana hatramin'izay. Mametraka ny zato fezorintsika eto Androany. Tenery zareo zao efa miteny hoe rapitso izy ho avy ao dia akasara hoe mbola tsy vita. Dia hoy aho hoe ny mandat omena ny filoha dia 5 taona fa tsy ray volana. Afaka 5 taona tsika mandrefy fa masamy laza fa ny asa rehetra tsy vita teto Toliara dia ho fitaitsika miaraka mpitondra miaraka amin'ny andro Rajoelina tompolatovavy. Nambarana nandritra ity fionana tamin'ny pon'ny Toliara ity tamin'ny asabotsy lasa teo fa tsy hisy intsony ary tsy azo akenina ny famerenana ireo fividianana efa vita teo aloha. Aza reberebena ny vahoaka fa mila fampandrosoana isika ho iantrano ny filoha. Zay dia nilaza hoe na tsy nasiana fividianana azy iny fa raha ny fitiavan'ny vahoaka fotsiny no nitsapainy dia efa fantatra hoe izy any nandresy marina sa tsy marina. Dia zao nefa ny zavatra mahagaga. Nandeha ny fividianana premier tour. Efa nilaza izay fa premier tour dia nandresy. Fa ozy izy ny sasany hoe mbola 6 deuxième tour.
tozy izay hoe tsy manino fandoasina deuxième tour voaka mpandresitsika ary nandresy teto Toliara nandresy tamin'ny Madagasikara ray manontolo teo plasy laza ny sasany hoe mbola tsy mariny ny fividianana iny nandeha indray ny troisième tour nandeha ny fividianana solombavam-bahoaka mbola nandresy ihany fa mbola resy ihany zala isorana mety vahoaka teto Toliara zany satria nandresy ny candidat natolotry ny Mapara nandresy ny Mapara teto ary podro miaraka ny député Siteny sy ny député zay nanaraka anazy ihany koa sorana ny vahoaka ny Toliara zany ndo asina 5e tour okizay leo ny vahoaka mila fampandrosoana ny malagasy sy mila vredretena tsony toplastoa marina sady tsy marina kasika ny Toliara manokana dia zao mila miasa sika zao ary zay ny teneniko ny zavatra tsy vita teto nandritra an'izay 5 taona nandritra an'izay 20 taona zay dia fitaitsika ao anatin'ny 5 taona zay ny zavatra iraitsika rehefa ely ty Toliara ty noho zany marina sady tsy marina efa ela ny Toliara no adiny ka ozy izy za hoe manomboka zao tsy adiny tsony Toliara fa tsy maintsy mandroso Toliara ary tsy maintsy mandroso Madagasikara top classe top valo efa tongotra ambiandakana ny fampandrosoana hoetrano ny filohan'ny Republika ny Madagasikara fampandrosoana ny Madagasikara no tanjana ho apetraka fa tsy ny adala politika sy ny fifanenjehana ho asiana ivitoeram-piofanana ho an'ny vehivavy ihany koa any an-toerana fa ankoatra ireo nisy ihany koa ny fanolorana camion fandrofampako entina hanadiovana ny tanàna ny Toliara. Nanomboka androany fandinihan'ireo loholona ireo didy tsy volana miisa 7 izay niraisin'ny filoham-pirenena nambaran'ny filohan'ny antenimieran-doholona fampifamafao ny ao anatin'ireo didy tsy volana ireo ka iroso amin'ny débat de fond izy ireo amin'izany Henri Florian. Nanomboka androany no niroso tamin'ny fandinihana ireo didy tsy volana noraisin'ny filohan'ny Republika ny Madagasikara tamin'ny taona 2014 nandritra ny fahabangan-toerana teny anivona antenimieram-pirenena ireo loholona etsy androzy androany no nandany ny ordre du jour ireo mpikambana eo anivony ty androm-panjakana ity raha ny nambaran'ny filohan'ny antenimieran-doholona mifamafao izy ny zava-misy mahakasika ireto didy tsy volana ireto manerakirina kely moa mampanao azy ao satria natambatra zareo tsy fantatra ny gouvernement mananao azy hoe ty zao lalana 001 dia ao anatin'iny misy ohatra code minier dia miaraka ao ny cinéma hitareo fa zatra tsisy fandraisana mihitsy le izy nefa atao bolongany be anankiray dia nay aloha zany raha nitapaka fa hoe séance plénière dia hoe hiditra anatina débat de fond zay hafa le procédure fampandaniana azy fa zay tena fantatra hoe ovana ny code minier kay ay ve nandray fipetrany filoha tany amin'ny conseil des ministres zay tsy nafantatra tsy fantatra raha nafantatra fa za tonga teto vao nafantatra ay ve zany filoham-pirenena nandray ordonnance anovany code minier resaka fer miaraka ry amin'ny recouvrement na avoir illiciterie zavatra tsisy fandraisana mihitsy anatin'le ady hevitra zany lasa lalàna anankiray raha manokatra hoe lalàna 002 zany nareo dia eo le cinéma dia etsy le fer dia mivadika ary indray amin'ny numéro 2 zavatra samy hafa be le izy ankilany kosa nanamafiatrany ty filohan'ny androm-panjakana ity fa iroso ao anatin'ny débat de fond izy ireo mahakasika ireo didy tsy volana ireo dia fa atao le izy fa ninay indray zany dia velikony amandeha miditra amin'ny débat de fond mihitsy zay tsy hosakanan'ilay procédure tsy administrative moa zany tsy procédure administrative akory ny resaka ratification fa misy tao aminay ary misy ady hevitra mihitsy hoe saika anontanyny avian'ny HCC zay hoe ahoana marina moa zany ty fomba fanatanterahana ny fampandaniana ny ratification fa mba misy technicien koa tato zany dia natao ny ady hevitra dia hoe aloha hidirana débat de fond le izy dia averinay pour deuxième lecture zany ady hevitra zany tsisy miteny androany dia hitsipaka zany fa raha tsy miady hevitra le olona dia zay aloha tsy ohatr'izay raha fa dia miady hevitra zany zay fa rehefa aveo moa fantatritsika ireo fa troisième lecture raha fampivena troisième lecture dia ny l'Assemblée nationale manapa-kevitra samy tsara ny tantara eo raha tsy aivana natambatry ny gouvernement tao volavolan-dalana telo ireo didy tsy volana miisa 5 nolaniny ny filohan'ny Republika ny Madagasikara tamin'ny alala ny didim-panjakana tamin'ny taona 2010 andrasana araka izany ny fotoana ankataovan'ireo loholona ireo didy tsy volana ireo eny anivona antenimiery ao anatin'izao fivoriana tsy ara-potoana izao raha tsy mankatoy ireo didy tsy volana ireo ankila antenimieran-doholona miverina avetrana eny anivona antenimieram-pirenena ny fandaniana izany miantoka ny fampidiram-bola ny commune ny etra tany maro samihafa
tsy misy afa-tsy 3 isanjato anefa izany raha nambarany tale jeneraly nihetra tamin'ity androany ity. Araka izany ilaina ny fanatsarana ny fampidiram-bolana ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ka misy ny fampifanana natao anatin'ny 2 andro. Fanadira. Miisa 3 mazava tsara ireo vola miditra amin'ny commune amin'ny alalan'ny hetra na ny antsoina hoe impôt locaux, impôt de licence, impôt foncier sur les propriétés bâties, impôt foncier sur les terrains. Na miantoka ny ampahany betsaka amin'ny findiram-bolan'ny commune aza nefa izany dia tsy mbola tratra ny tanjona ary isany ambany ny tara ny antotanisa. Ambany dia ambany ny tahany satria 3 isanjato fotsiny. Latsaky ny 7 isanjato ary ny tahany fampidiran-ketra makasika an'ireo impôt foncier sur les propriétés bâties sy impôt foncier sur les terrains. Io nefany national zay. Io nefany dia anisan'ny fidiram-bolan'ny commune zay tena ngezabe. Ny faharoa azadinitsika ihany koa fa nihatra tambatra na ny impôt synthétique zany dia 80 isanjato makana amin'ny commune, 3 isanjato makana amin'ny région dia hitanareo fa tena mavesatra dia mavesatra tokoa le izy. Ireo amin'ireo commune isitraka fampiofanana momba ny fanatsarana fampidiram-bolan'ny commune, ny commune Imermandroso Ambohidratrimo, isan'ny mampiena ny vola miditra amin'ny commune ny tsy fahampiany ny recensement na ny fanisana ireo mpivarotra zava-pisotro mahamamo raha ny fanazavana ary mampiena ny impôt synthétique voangona. Eo amin'ny resaka inty izy teo impôt synthétique reto le toka sy namany reto no misy problema kely satria tsy voaisa zareo. Tafitra zany le mpivarotra toko ireo dia mety hiakatra hatrany amin'ny 75% any dia amin'ny 70 isanjato ny hetra ao amin'ny commune fa hatreto aloha zany dia mijanona hatreo amin'ny 40% eo ihany. Vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny sampandrara misana ny hetra sy ny GIZ, commune vitsivitsy eto Antananarivo sy ny manodidina no nisitraka fampiofanana nanomboka androany mikasika ny fanatsarana ny fampidiran-ketra eny anivon'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, fampiofanana izay aharitra 2 andro. Ny endanja ny ariary tato anatin'ny ray volana araky ny taramarika izay navoaka ny banky foiben'ny Madagasikara nanomboka tany amin'ny faraparan'ny volana febroary no nahitana izay fihenanany sandany ariary izay miantarandriana. Tsy nitsanidina ny sandany ariary oharina amin'ny euro nanomboka ny faraparan'ny volana febroary. Raha toka 27,000 ariary ny euro ny voalohan'ny volana febroary teo, taty amin'ny 4,20 ny volana febroary no neny enatrany ny lanjany. 4,20 ny volana febroary, 34,000 ariary ny euro. Niakatra trany zany, 3 ny volana martsa, tafiakatra ho 77,000 ariary ny euro. Naniovaova aza tany amin'ny fahenana ny volana martsa dia efa nananika ny 907,000 ariary ny euro. Izany hoe nanomboka teo dia tsy latsaky ny 107,000 ariary intsony ny euro ka hatramin'izao, izay tafiakatra ho 7,30,000 ariary ny euro. Tsy fampiny vola vahiny eto amintsika no isan'ny mampidina ny lanjany ariary amin'izao fotoan'izao raha ny fanazavana. Nahazo aina kosa ny ariary oharina amin'ny dolara. Raha 7,703 ariary ny $1 ny 2,20 ny volana febroary teo ohatra, ny 900 ariary izany ary lasa 7,903 ariary ny $1 ankehitriny. Misedra olana ireo mpiasa mpanjakana any amin'ny distrikany Benenitra Beroro ary Ankazoavy faritra Atsimo andrefa navokatry ny tsy fandriam-pahalemana. Maro amin'ireo mpiasa mpanjakana efa misotro ronono no tsy nahazo izany. Eo ihany koa ny fahataran'ny resaka avancement izy ireo. Fanadinka eto Andriatsilava. Distrika 3 amin'ny faritra Atsimo andrefana no ahitana olana goavana amin'ny fikarakarana ny mpiasa mpanjakana. Ny tsy fandriam-pahalemana tena antony mahatonga izany araka ny nambarany taleparitra mpiasa mpanjakana any an-toerana. Sarotra ny fanatanterahana ny asa ka mahatonga ny fahatarana eo amin'ny sehatra maro izay lasa olana iainan'ireo mpiasa. Mpiasa mpanjakana misy retard ny avancement noho ny toerana misy anazy any amin'ny toerana lavitra andrina. Ao ihany koa ny eo amin'ny retraite. Eo amin'ny retraite zany tara ihany koa ny fahazoana ny retraite satria amin'ity resaka validation ty. Resaka validation io zany be dia be ny mpiasa mpanjakana sy mahafantatra anazy io. Fa misy distrika anankitelo mbola mandrafitra ny faritra Atsimo andrefana zany anisan'izany Benenitra, Beroro, Ankazoabo. Io zany mafapana dia tsy afaka mbola tsy nanapa-kevitra zay io andehoany. Efa misy ny vahaolana napetraka hoy ny ministra tompon'andraikitra amin'ny alalan'ny guichet unique anamora sy anampiana ireo mpiasa mpanjakana izay tratra nyity fahatarana ity.
eo ihany koa ny resaka augure izay anampy bebe kokoa ny fikarakarana ny mpiasa-panjakana rehetra tsy ankanavaka. Asaina zany ny mpiasa-panjakana mba anavaoatrany sy ilaza zay mikasika ny situation administrative fa zay tsy mahavoazava n'izay zavatra izay kosa nefa hatramin'ny faraparany volana marsa aty no farany dia eo vao hita fa tena tsy tokony voasoratra isan'ny mpiasa-panjakana izy zany ary raha avy mandalo ny procédure zay tokony atao amin'ny fanalana mpiasa-panjakana dia ny codis sy ny didy zay farany mivoaka zany dia mety ho voafafa-tsy eo anisan'ny mpiasa-panjakana intsony. Omena hatramin'ny farany volana martsa araka izany ireo mpiasa-panjakana ahafahany manamarina ny momba azy. Faritra 5 amin'ireo 20 eto Madagasikara no efa nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny fitaovana hikarakarana ny augure. Isan'izany ny teto amin'ny faritra Atsimo andrefana. Efa vonona avokoa ireo fitaovana ho an'ny faritra rehetra manerana ny nosy. Amafisina hatrany ezaka hanatsarana ny sehatry ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Izay no nisongadina nandritra ny fivorian'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Gendarmerie-pirenena tamin'ity androany ity. Maro koa ny teboka tokony hojerena manokana ho ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta. Yves Richard. Nanomboka androany ny fivorian'ny tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny Gendarmerie-pirenena manerana ny Madagasikara. Ny fantoka betsaka tamin'ny fanaovana tomban'ezaka manodidina ny fanatsarana ny fandriam-pahalemana ny andro voalohan'ny fiaonana. Namafisin'ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta nandritra ny fandraisam-pitenenany fa be ny asa vita saingy maro no andrasana ampisehatra isan'ny tokony. Isan'ny notsindriny manokana ny famongorana ny alatra tova sy tolapaty, ny fifehezana ny tambazotra ny jiolahy anatin'ireo faritra valo mpamokatra lavanilina ary ny fifehezana ny fiparitahan-basy sy bala tsy ara-dalàna. Ny basy izay tsy manara-dalàna dia PDB amin'ny faritra Atsimo, anatin'izany ny faritra Andosy, ny faritra Androy, ny faritra Atsimo andrefana, anatin'izany koa ny faritra Tsimatsinana. Ezaka mbola tokony tohizana ny mahakasika ny fahafahantsika mifehy ireo basy ireo. Tokony ametrahantsika fomba fiasa vaovao, dispositif anankiray hafa mihitsy ohatry nataontsika tamin'ny kidnapping na tamin'ny faritra mena ireo ny fahafahantsika mamerina basy rehetrarehetra izay tsy manara-dalàna. Ankoatra ny baiko avy amin'ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta anohizana ny fanatsarana ny fandriam-pahalema anafahana miroso haingana amin'ny fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana. Nanome toromarika ampisehatra amin'ny fandriam-pahalemana indrindra ny zandary ihany koa ny sekretera mpanjakana miadidi ny Gendarmerie-pirenena. Isan'izany ny fanamafisana amin'ny fepetra hiarovana ny fianako ny coronavirus sy ny maro hafa. Ny ao anatin'ny toromarika izay namena zany dia hoe aleo tsy ny dahalo sy ny jiolahy intsony no ampiroro antsika sy ampirora ny mpitandro filaminana araka lazain'ny Praiministra teo misy toerana tsy tafiditry ny mpitandro filaminana mihitsy noho ny fampirorona ataon'ny jiolahy. Zany zany ao anatiny hoe ahoana no efa natomboka eo dia ahoana ny anohizantsika an'izay zavatra izay. Ao anatin'ny ezaka natao koa ny hoe zandary zany dia tokony hiezaka hanao ny asany ara-dalàna amin'izay manomboka izao satria ao anatin'ny 2 minitra 2 minitra fotsiny dia afaka lasa ampitaina amin'ny Facebook, ampitaina amin'ny telefona ny tsy mety ataon'ny zandary. Takina ny fifanomezan'ny tanana avy ampikamba ny gouvernemanta rehetra hanatrarana ny fanamby hoy ny Praiministra nandritra ny feonan'androany. Nanamafy ny fahavononany amin'izany ny Ministry ny fitsarana. Nofaritany tamin'izany ny endriky ny fiara-miasa tokony hipetraka eo ampitandro ny filaminana sy ny rafi-pitsarana. Fampiasana midina any amin'ny toerana iasana rehetrarehetra tsy mizanana fotsiny marina fa vitsivitsy any io no substitut any amin'ny toerana izay iasana no juridiction sasany kanefa dia efa namena baikiny hoe mba miezaka mahafantatra ny atao hoe dossier sensible miaraka midina any fotsiny ary rehefa avy eo raha ilaina zany dia mifampidinika amin'ny eritreritra sy ny hevitra tokony hitondrana ny mitoetra raha manam-pahatonga hatrany amin'ny fitsanana ka hijanona n'ilay fitenenana isan-karazany milaza hoe zahay ny sarotra fa ianareo namoaka. Nanome hafatra mazava ho an'ireo mikasany anakorotany eto amin'ny tany sy ny firenena ihany koa ny Praiministra androany. Ambany fifehezany lalàna ny rehetra raha ny fanazavany. Teboka maro arak'izany no hodinihana mandritra ny fivorian'ny tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny Gendarmerie-pirenena izay nanomboka androany ary hitoeran'ny pitso.
ambony tany ankizy tratra ny fanaraotana aranofy sy fanambadiana aloloatra any amin'ny faritra atsimo andrevana ankoatra ny aretina arabatana misy fiatraikany amin'ny saina ihany koa izany miantarandriana fanararotana aranofy fampivadiana mialohan'ny fotoana isan'mbany ireo any amin'ny faritra atsimo andrefana 570 ny tranga fanararotana aranofy mahazo ny ankizy no raisina ny tanana tany amin'ny toerana ny taona 2024 raika amin'ny 30 ankoatr'izay no niraisiny teo anivon'ny police des mœurs et protection des mineurs tao Toliara tamin'ny taona io hatrany. Na ireo aza ny tasy antotanisa mbola maro no tsy voaray an-tanana sy tsy samy toroka raha ny fanazavana. Zava-dehibe anefa fandraisana ny tanana azy ireny ankoatra ny fiatraikany amin'ny vatany miatraika amin'ny vantana amin'ny saina ihany koa ny voina tahaka izany indrindra ho an'ny zaza sy ny ankizy. Anisan'ny fiatraikany lalipaka zany dia ny fikorontanana eo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Iny zany no mikorotana voalohany. Fifandraisana amin'ny tenany aloha dia efa manahirana satria lasa matetika ny olona voan'ny herisetra aranofo dia manana ny ilazana anazy moa amin'ny teny frantsay dia hoe faible estime de soi. Nandikana ilay estime de soi iny moa zany hoe fankafizana ny tena. Tsy mahay mankafy ny tena nitsony izy. Tsy hita nitsony ilay tsara any aminy, ilay fahamendrehany, le talenta ananany sy ny zavatra rehetra izay tsara any aminy fa ny tonga dia mibaribary ao aminy dia hoe tsisy ilana azy izy. Zay zany ny zavatra mitranga. Dia iny misy fiatraikany amin'izay fifandraisana rehetrarehetra ary indrindra fifandraisany amin'ilay vady aman-janany zany amin'ny ankohonany, eo amin'ny mpiara-miasa, eo amin'ny mpiara-monina, eo amin'ny mpiara-belona. Dia zay zany mety manazava ny fihetsiky ny olona sasatsasany izay mety tsy ho mahasamiteny izy hoe misy an'izany teo amin'ny fiainany ohatra. Fa azo sara-tsaina zany ilay fikorontanana maromaro ao anatin'ny fiainan'ny olona anankiray. Tsy mifanararotana aranofy ihany, mahazo vana ihany koa amin'ny fatriny ny fampanambadiana loloatra. 590 ireo vehivavy nanontaniana tany an-toerana namaly fa nanambady mialohan'ny 12 taona ny avokoa izy ireo. Entina namafisana ny ady malon'ireo, nampina ny ivon-toerana misana ny fandraisana an-tanana ireo tratry ny trangana fanararotana sy ny fampanambadiana loloatra. Tokanana ny farany herinandro teo ny Centre Vonjy ao Toliara. Fizarana no nanamarian'ny ireo vehivavy mpiasan'ny starany androny Valomaritsa nitsidika ireo reny sy terabao tetsy amin'ny hôpitaly ny reny sy ny zaza Pavillon Sainte Fleur sy befelantanana izy ireo ary nisy ny fanampiana nomena tamin'ny izany miantarandriana evatra. Ny fizarana no antoky ny fifaliana izay no teny filamatra no entiny andriambavilanitry ny stara nankalazana ny Valomaritsa andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Tamin'ny alalan'ny fitsidiana ny hôpitaly ny reny sy ny zaza Pavillon Sainte Fleur sy befelantanana araka izany no nanamarian'izy ireo ny fankalazana ny andron'ny vehivavy. Pako Viva Maro no nizaraina tamin'izany. Vehivavy niisa teo amin'ny 200 teo no notsidianay vehivavy mpiasan'ny Star ary nanoloranay fanomezana ho an'ireo reny terabao sy ho an'ireo zaza voateraka. Tena maresy lahatra anay dia ny tokony vehivavy rehetra izay anana zo hiteraka ao anatin'ny fahamendrehana sy ahazo ny fikarakarana rehetra izay ilaina ka izany indrindra nahatonga anay nisafidy ny reny terabao sy ny zaza. Fitohizana ny asa sosialy fitsonjovana ampiray-tandrazana izao ny tanterain'ny vehivavy mpiasan'ny Star izao. Antony safidianana ity toerana ity ny fijerena ny zon'ireny sy ny zaza. Eto Madagasikara raha tsy ahivina izay 7,9 ihany ireo reny misitraka izany fikarakarana eny amin'ny tobim-pahasalamana samihafa izany araka ny antotanisa avy amin'ny UNICEF. Azo lazaina ho tombotsoa mbola tsy ananan'ny vehivavy rehetra noho izany ny fiterana eny amin'ny tobim-pahasalamana. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atatsika mahakasika n'ilay zaza very tetsy Mahamasina. Eo ihany koa ny zanam-pandaharana ho amin'ity androany ity dia ny zanam-pandaharana ny ho avy rehefa avy ary. Du bon lait,
une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Voalohany eto Madagasikara, fiarahaman-kalaza ny andro maneran-tany ho an'ny zon'ny mpanjify irana amin'ny ministeran'ny indostria, ny varotra sy ny asa tanana sy ny fikambanan'ny mpanjify ny 4 martsa zao avy zao. Isy ny fanentanana isan-karazany eny amin'ny tsena lehibe Andravoahangy, Analakely, Anosy Be sy Lasity Ivandry. Partenaire Gold, LMOI, Abibo, spécial ny mpanjifa sy ny fiarovana ny zony adidy arahana. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Tout au long de notre vie, nous ressentons cette présence. Ce soutien qui nous accompagne. Cette confiance née d'une incomparable protection. Cet ami toujours prêt à tendre la main. Ce partenaire qui nous permet d'entreprendre sans souci. Et cette assurance qui garantit une sérénité. Âge, vivre et entreprendre en toute sérénité. Titi Manulchano. Tutti fruits, les bonbons ma wow. Tutti fruits, les bonbons ma blalao. Tutti fruits, Tineri. Bonbon vraiment tutti fruits, mystir pomme, fraise, orange, envie d'un dîme pour l'arrière. Tutti fruits, même si ma lefakeri. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Velona eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Najoro tamin'ny fomba ofisialy ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ao amin'ny commune Lakamisy kely Arivomamo, tanjona ny fampandrosoana ny vehivavy sy ny manodidina azy ary ny fandraisana anjara ambivantana amin'ny fampandrosoana ny commune. Gaëtan Andriatsilavo. Lanonana rososina no natao teto Lakamisy kely Arivomamo omaly, ny fankalazana ny Valo Martsa ary ny fananganana tamin'ny fomba ofisialy ny fikambanan'ny vehivavy malagasy miara-miainga. Mbola maro ny vehivavy mila fanampiana ao an-toerana, antony mahazava-dehibe ny fijoroan'ny fikambanana tahaka izao. Zany rehefa mihitsy satria na resaka fahadiovana, na resaka fikarakarana vatana, na resaka fikarakarana tokantrano dia mbola zavatra tena tsy haiko zao mihitsy zany. Dia nesaka zany zay nanangana ny fikambanana
mba anovana mihitsy an'le fiainana vehivavy hatrany fotony mihitsy zany. Dia efa nanomboka moa zany zahay nanome fanofanana ry zareo amin'ny fikarakarana tokantrano, ny fanaovana zaridaina, ny fahadiovana sy ny sisa. Dia ao aorianan'ity androany ity zany zay dia misy fampifanana hafa ihany koa hoentinay aty amin'ny zareo, toy ny fampifanana sakafo, ny ao amin'ny lafy famboleana sy fiompiana, ny lafy fanabeazana be dia be mihitsy zany sehatra idiranay amanoso. Tanjona ny fampandrosoana ny vehivavy sy ny manodidina azy ary mandray anjara amin'ny vatana amin'ny fampandrosoana ny commune. Raha tiana ny ampandroso, ny aveny fotony no omena lanja ary ampandraisana andraikitra. Ankilan'izay, tsy tokony hisy intsony ny sakana sy ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Isika vehivavy zany dia hitondra fampandrosoana eto amin'ny firenena, ary isika misy an'ilay lalàna izay fidindra solombavam-bahoaka dia raha misy herisetra mianjady amintsika zaza sy tanora dia efa mipetsaky ny lalàna iny ary matoky isika fa na inona ny zavatra misy eo anivon'ny tokantrano dia misy ny lalàna iny miaro antsika vehivavy. Isan'ny tarigetra ijoroan'ny fikambanam-behivavy malagasy sy miara-miainga tsy ivona ny fiahiana ara-tsosialy sy ny fifanampiana amin'ny mpiarabelona. Tafiditra anatin'izany ny fanomezana fiofanana sy ny fampizarana traikefa. Tontolon'ny finoana nitsidika ny renivohitra Boeny nandritra ny 3 andro ny Cardinal Désiré Tsarahazana. Fotoana izao hoieza ny iainany tsirairay bebe koa ny fiainam-panahy. Aza manaiky ny ratsy fa reseo amin'ny tsara ny ratsy. Ka itao andratsilavo. Izay no afatra lehibe natolotry ny kardinaly Désiré Tsarahazana ho an'ny vahoakany Mahajanga omaly fahavalon'ny volana Martsa 2024, fotoana namaranana tamin'ny fomba ofisialy ny taonjobel'ny sekoly Saint Gabriel. Fotoana atsapany tsirairay ny tokony iainana bebe kokoa ny fiainam-panahy izao ho iatrano ny kardinaly. Nanamafy izany ny lehibe ny faritra mpisolo-toerana nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony. Fandraiso amin'ny fampianarana izay midinao teo son éminence. Fotoana tokoa izao tokony atsapany zamatan'olona mihitsy eo amin'ny tokony iainana bebe kokoa ny fiainam-panahy ary ny bolan-drazantsika moa dia milaza mihitsy fa hoe ny fanahy ny maha-olona ary ny lakile ny fanalahidy amin'ny fampandrosoana ny firenena ary ny faritra izay misy antsika tia dia izay fampivelarana bebe kokoa ary fandrindrana misimisy kokoa eo amin'ny fampivoarana ny fiainam-panahy sy ny ara-nofo. Olona manan-kaja maro nitazona andraikitra ambony teto amin'ny tany sy firenena no efa navoaka ny sekoly Saint Gabriel Mahajanga. Ny sekoly katolika izay manana anjara toerana lehibe amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara. Trangam-piarahamonina zazavavy kely iray mandidina ny 2 volana no nisy nanara manoloana ny commissariat de police Mahamasina boriboritany Vadimy Alina. Mbola tsy hita hatreto izay nanary azy teny an-toerana ka ireo mponina manodidina no nandray an-tanana ny fikarakarana azy. Yves Richard. Nitangorona ny mponina tetsy Mahamasina androany. Ontsa ihany koa izay nandalo teny an-toerana indrindra ireo vehivavy manana vondreny. Antony zazavavy kely mandidina ny 2 volana no hita nisy nanary teny an-toerana. Mandala nataovy anarana na ifitahina na navela tao anarana totany. Omaly alina tokony tamin'ny 12 ora sasany teo nisy nanary manoloana ny commissariat de police ny boriboritany Vadimy. Etsy Mahamasina ity zazavavy kely mandidina ny 2 volana ity. Tsy tazana ny nanary azy teo saingy ny tomany no nanaitra ny mandidina. Ny andro alina tsy nisy akanjo raha teo teny ankodiny raha ny fanazavana. Nariny zany mamanteny amoron-dalana teo amin'ny 5e teny raisika izy. Dia tady ambava zay zao.
tsy hay hoe aiza ny mamany. Bridana dia nitomamy betsy ny akanjo io, akanjo vao nisintomina tany aman'olona io tompoko, ty zazakely ty. Nilaza nefa nitondra ny zaza teny tsara lalàna izy ireo androany marainy. Mbola kely ankilan'ny zaza ka nolavina ny fandraisana azy. Izy ireo arak'izany no mitaiza ny zaza hatreto, ka izay entanimpo no mamoaka volam-pôsy anjofana ny kojakoja ilaina sy ny maro hafa. Nandeha tany tsara lalàna izay androany, any tsara lalàna nandaterana an'ity. Dia hoe tsy mandray indray le any tsara lalàna fa kely loatra, fa raha le bebe dia nitazominy. Dia angatahana nono erak'izay mampinono, dia dite rano menay azy. Izay fotsiny fanafotony. Inona indray ary nataoko ao? Tetolona izay mampinono. Olombelona mitovy aminay io tsy afaka ny arivo. Fako ny arinany amin'izao ordira, fa tsy olombelona. Efa tonga teny an-toerana anjery ny momba izany ny polisy teo anivon'ny komisariany Bobotany Fahadimy, nandritra ny fotoana nanaovana fanadihadiana. Tsy vao izao no nitrangana fanariana zazakely toy izao manerana ny Madagasikara, indrindra ny eto Antananarivo. Tsy fantatra mazava ny antony saingy mazava fa voarara ny lalàna ary mampigadra ny fanariana zaza toy izao. Isany miteraka olana eny anivon'ny commune Tsirairay avy eny mahakasika ny fako ankoatra ny fampidiran-ketra. Iray amin'ireo commune nanaovana fanadihadiana ny commune Anosizato Andrefana. Na eo aza ny fandraofana fako isan'andro raha ny fanazavana azo. Ny toerana itobin'ny fako no tsy ampy manoloana ny fitombon'ny ponina. Michel Arnardo. Eto amin'ny komina Anosizato Andrefana mandidina ny 2 sy 4 alina ny ponina amin'ny ankapobeny tahaka ireo komina andrenivohitra maromaro dia ny RF2 no misana ny fakana ny fako isan-tokantrano. Tahaka eo Anosizato Andrefana zany amin'ny fitantanan'ireo RF2 ireo dia misy hoe avoaka ny fako mandrapatonga ny amin'ny 12 atoandro mamoaka fako ny olona, dia misy le responsable amin'ny RF2 zany no mandroaka ny fako io, dia misy olona zany na metany aloha eo Anosizato hatreto nanaovana an'ilay décharge. Arak'izany na eo aza ny fifandaminana isaky ny komina sy ny fokotany, isan'ny olana lehibe ho an'ny komina ny toerana itobian'ny fako rofina isan-tokantrano. Fizerena ireo ordure ménagère ny eto anivon'ny commune. Efa feno ny toerana anaovana an'ilay décharge, efa feno ny toerana dia hitako moa zany hoe resaka fahasalamana moa zany dia mila amboarina ilay toerana, mila tsaraina ilay toerana. Raha tsy ivona ankoatra ny isaky ny komina iray ihany hatreto ny toeram-pitobian'ny fako, anana ny komina Antananarivo renivohitra, ny eny Andralanitra izay mandray fako 530 taonina hatramin'ny 500 taonina isan'andro. Sehatra iray manomboka mahazovana eto Madagasikara ny fikolokoloana taovolo. Ny lalam-pifananadiavana atonga ho matianina amin'ny izay sehatra izay indray no tanterina aminao anatin'ity zanam-pandarana ny ho avy amin'ity androany ity. Tinara tsy mandresy. Maro amin'ireo tanora malagasy no liana amin'ny sehatry ny fikoloana ny bika aman'endrika. Tafiditra ao anatin'izany ny fikarakarana ny taovolo. Tsy mitaky diplôma baccalauréat tahaka ireo asa sasany ny fanaovam-bolo matianina. Ankoatra ny fiofanana tsy maintsy diavina eny amin'ny sekoly mampiofana manokana amin'ny fanaovam-bolo, mitaky talenta sy finiavana ny fahatongavana ho mpanao volo matianina. Tsy voatery ho vehivavy ihany no afaka miditra amin'ity sehatra ity. Mianatra ihany folo taona iny, dia ny zavatra koa fa le momba volo ohatrany hoe efa ao anatinay rehetra mihitsy izany le izy. 5 isan'andro no olona raisy ny tsy mpanao volo matianina ity. Miankina amin'ny halavy sy ny kalitaon'ny volon'ilay olona ary ny zavatra takiany atao aminy kosa ny sarany. Amin'ny maha-mpanao volo matianina, mila voafehy avokoa izay mikasika ny volo rehetra, manomboka hatramin'ny fanasana azy, hatramin'ny fandokoana sy ny fanapahana azy. Asa mitaky fitiavana sy fahazotoana, ity asa ity raha ny fanazavana. Ho antsika tovovavy sy tovolahy izay maniry mba ho tonga amin'izao maha-professionnel zao dia ny zavatra aloha voalohany indrindra avy any anaty ary fitiavana le izy fa tsy azo forsena. Ka raha ohatra tianao le izy dia miroso ianao manao an'le izy dia tonga mitanjona foana ianao amin'ny farany.
efa miroborobo tanteraka ity sehatra sy ity eto amintsika miandamiambavy ireo mpanao volo-matianina eto Madagasikara mitovy fahaizana sy mitovy lenta amin'ireo matianina ny ivelany ankehitriny. Eo amin'ny vaovaon'ny toetry ny andro kosa indray misy andro ratsy vinavinaina ivadika rivodôza ao anatin'ny 3 andro ao amin'ny ranomasimbe andehanana 5 tsy misy atahorana ikasika ny Madagasikara izany hatreto rano fanazavana azo teo anivon'ny sampana mpamantatry ny toetry ny andro misy larana azo. Tsy atahorana isy vokany eto Madagasikara hatreto ilay andro ratsy miforona izay tany amin'ny 830 kilometatra avaratra atsinanan'ny Antala tokony tamin'ny 1.10 atoandro teo. Manalavitra ny Madagasikara izany rano fanazavana. Tsisy atahorana mihitsy izany aloha hatreto raha ny vina satria mampizana fa ny zavatra misy tena hoe manalavitra ny motsiraka. Ny vadia amin'ny rivodôza hitantsika ihany tena fivoarany fa manombotomboka any amin'ny alarobia amantsika zany dia miandry izay mety hovorisana. Inosy la réunion no ahina ho voakasika betsaka amin'izany raha toa ka mivadika rivodôza io andro ratsy io. Rotsakorana kosa no iabetsaka eto amintsika vokatra izany indrindra ny any amin'ny faritra atsinanan'ny Madagasikara. Efitsikelikely zany tsy hompaniala izay eto amintsika rehefa mihamana lavitra ny kaoty izy dia mihamalefaka kokoa ny ala izay ao anaty ihany koa mazava tsy maintsy ahitana fiakarana tsikelikely amin'izay ny maripana. Ny rotsakorana mbola mitohy raha ho ny 3 andro avy indrindra ny motsiraka atsinanana ny tena mahazo betsabetsaka zany zao i mananjary satria raha ny zavatra ny araky ny totanisa azo natratra teo amin'ny 108 mm zany rotsakorana voarefy anatin'ny 420 raha tany mananjary. Ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina rano fanazavana trany mialefa tsikelikely ny alizay ary akatra tsikelikely ihany koa ny maripana ao anatin'ny andro vitsy. Maresaka iraisam-pirenena mitohy hatrany fiparitan'ny coronavirus ary mitombo ihany koa ny isan'ny namonena. Nahitana tranga COVID-19 nisy indray tao Bulgarie, Bangladesh, Moldavie sy Paraguay. Olona iray kosa ny namonena ao Égypte. Faradina. Partout dans le monde, le Covid-19... Mia mahazo vahana manerana izao tontolo izao ny Covid-19. Taorian'i Chine, Italie sy Corée du Sud, isan'ireo firenena ahitana tranga maro ihany koa i Iran. Mitombo hatrany ny fahavoazana araka ny fanambarana, avoaka ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka ao an-toerana isan'andro. Mitotaly 990 ireo olona ahitana ny Covid-19 eto amintsika. Ietrehana ny krizy, nakatona avokoa ny fianarana rehetra, norarana fanafody ireo lalana amin'ny tanan-dehibe. Mitovy amin'izany ihany koa ny fepetrany raisina ao Afghanistan, izay rarana fanafody isan'andro ny toerana iombonana. Ankilany, nisy olona iray namoy ainy ao Égypte, firenena afrikanina nahitana ny sotraretina voalohany. Mpandeha iray tamin'ity sambo ity no namoy ainy io. Nanamafy ny ministry ny fizahantany fa voara-maso avokoa ny rehetra. Ilay sambo ao amin'ny ilona ihany no nahitana ny olana. Efa noraisina avokoa ny fepetra rehetra manoloan'izany. Mandritra izany, anjaton'ireo Ejipsianina mivondrona manoloana ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka maniry ny atao fitiliana. Inona no hitranga raha miseho amin'ity ivitoerana mpifindra-monina ity ny coronavirus? Ito amin'ny sistany grek, mitombo hatrany ny isan'ireo mpifindra-monina. Manay mafy ny toetra rà, indrindra ny lafy ny fahasalamana ny firenena mikambana. Manoloana ny coronavirus, miezaka ny azo vaovao amin'ireo vaotonga ny firenena mikambana. Na dia noraisina sy napetraka manerana izao tontolo izao aza ny fiarovana ny coronavirus, mampatsiahy hatrany ny ONU fa tsy tokony fanohitra amin'ny fiarovana ny zon'olombelona izany. Fait au détriment des droits humains. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko.
Ressort, le plaisir du confort. Le journal vous a été présenté par Aro, miaina sy miaro, mandrivon'ny vato. Chez Batimax, nous disposons de larges gammes d'outils mécaniques et divers matériels et équipements selon vos besoins. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nan'olo-tranao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.